Ahoana Marina Mbola Handraindraina ve Izao Fitondrana Rajoelina Izao? Tsy tonga ho azy ny fiakaran'ny vidim-piainana mahazo ny vahoaka malagasy izao. Eto am-piandohana aloha de tiana hatrany ny manamarika fa ny politika apetraky ny olona natao hitondra ny firenena no mitondra ny fandrosoana na tsy ho an'ny firenena iray. Izany de mifandraika amin'ny fahaizan'ny mpitondra sy ny fahaizany mametraka ny lahara-pahamehana ary ny asa tena maika ho an'ny vahoaka. Ny arahandrehetra ny aina ny zava-nisy teto taoriny ny fanonganam-panjakana ny taona 2024. Ny aina tao anatin'ny krizy tanteraka ny vahoaka malagasy ary voasazy ny fianakavimbe iraisam-pirenena ny firenena. Izany de midika mazava fa tsy ara-dalàna ary fanonganam-panjakana noho niseho teto tamin'ny taona 2024 iny. Nandritra izany indray, inona moa tsy aferan'ny tranga teto amin'ny firenena teto nataon'ny mpitantana ny tetezamita izay notarihiny Andry Rajoelina. Ity mantsy no tahiry tsara sy ny tahiry peo mahakasika ireo afera maloto fanao ny mpitondra io. Nalefa ny Andry Rajoelina tany Sina lesika nisofotona reny resaka atao io hoe efa eto reto ka atao io no andao jerevana olona de misy manana talenta momba zay ao na manaikaiky tao mbola tonontsika raha ilaina ny anarany dia anatin'ny rovolana fotsiny ny faravabetsaka de lasa le Sina le izy azo mivola. Eo moa izy miteny hoe tsandraikarana koa efa hoe tsy nandraikarana tamin'ny fitetezamita de raha lahy io de mbola tsandraikarana ka tsy ilainy le karana le tsy de maro loatra ny tena filotereneny zany par rapport amin'ny efa azony sy natereny mbola ho alay voalohan'ny tetezamita miteny amiko amin'io tany mihitsy relimesio anao ministre anofana avion kely elisy regny amin'ny aramado mitondrano ekipa zay ekipa re hitanao fa mety am'izay manana makany mananaravaraatra fa misy trafikina bois de rose ao mon-dranomasinao ao entina mibotra le am'le samby reny tsy bois de rose ay fa zako miteny eto ary asomeko ny teny volamena ihany koa nataony masoko zana hita ao izy misy leza moa gatolipe amirany Monsieur Patrick nanao reo ireo nandefa bois de rose sy volamena nandritra ny tetezamita tany ivelany Dubai sy Chine. Ny ministry ny serasera teo aloha no tazomina any am-ponjatra amin'izao no enitsika teo izay. Izy izay isan'ny mahafantatra ny afera maloto rehetra nataony Izao Fitondrana izao nandritra ny tetezamita. Ny tiana olazaina dia efa mahazatra ny Fitondrana Rajoelina ny tahaka izany ko tsy mahagaga raha nona ny vahoaka dia kianja manara-penitra no ataony satria ny fahazahoana fahefana no mamaika azy fa tsy ny fiainam-bahoaka. Izany no mahatonga ireo langatsara lahatra natolotra ny vahoaka malagasy nandritra ny fampelezan-kevitra iny. Iza moa no samy teny fa milamina kokoa ny fiainany amin'izao noho ny fitondrana ny fandimby teo aloha afa-tsy zay akaiky ny mpitondra ihany. Tsy misy asa vita na iray aza fa vato fototra de mangina ary isan'ny angady sitraikefa ananan'izy ireo ny mamorona zavatra aingana amiliana ny saim-bahoaka rehefa misy ny raha mafana na manomboka mitrotra sy maneho ny tsy fahafaliany amin'ny fitantanany ny vahoaka. Tanana efa zatra mitsotra io ka tsy afaka ivokina intsony. Izany ihany koa no mahatonga ny raha kolikoly avo lenta izay tsy rehefa eo sy tsy ahitana toy ny intsony satria efa mahazatra azy ireo izany ka dia samy maka ny anjarany izay mitantana rehetra amin'ny volam-bahoaka. Aiza ny raha volamena 7 kilao? Iza no tena tompony? Aiza ny toy ny ilay raha bonbon chisette, ny panier garni sy ny raha écran plat? Ny tena malasa saina manko dia lasa alako bika sy tsy tiako tarehy ny fampiaran-dalàna ary ararotana ny fahazahoana fahefana anaovana valifaty politika kanefa izy ireo aza manao ny ataony ihany. Fa ahoana marina tsika ty e? Porofo mitohoka mitenda ny tirak-peo ny paritaka ity. Feo izay ny fandraika indrindra tamin'ny raha mafana eto amin'ny firenena ankehitriny. Hoe 20% fotsiny ny atsika amin'ny tratrany sareraka fa 50-50 le izy eo zany kenda dolo ny bibizina tandapa rehetrarehetra. Iza ny inana ny 20% io zany rehefa niala raha tsomary mampianina simbola
anjaratsika ny mamaly azy izy any mbola te hihinana an'io zay ampidiro any am-pody sareraka fa sareraka mahalala an'io tabatabanyio amin'ny namany par litre ny felila ampiasan'ny jirama ahafaran'izao venazy jirama sy gazinavy anandafy ny litra zany raha mandeha tsy miroro zay iadivan'ny sareraka alefa ary vita ny ese teny amin'andro seza tamin'ny 11 juillet 1364 ariary tsy mila manafatra tsony zany ny jirama manomboka eo zany a mandeha indray a tsy miroro tratra le fitaka nataon'ny président ny république hoe 20% ihany no anjarany gasany tsy miroro rehefa navadibady sareraka miaraka amin'ny manampaizana sy nopatatra ny dossier 50% ny gasy 50% ny Madagascar olona 650 millions de barils zany ny anjaratsika ohatran'izay koa ny Madagascar olona ny vidin'ny fiole lourd vidin'ny mille lourd fotsiny mbola tsy transformé vidin'ny mille lourd fotsiny eran-tany am'izao farany ambany $40 zany hoe mivadika pétrodollar zany Madagascar manana 23 milliards de dollars fotsiny avy hatramin'izao zany Madagascar 23 milliards de dollars io zany afaka ampidirina amin'ny comptabilité nationale efa misy ny expertise expert international professeur Glisrandina Sodo efa niraisin'ny président de la république mitondran'ny fonds souverain zay hodiniana amin'ny assemblée io tsy faly ny tandapa rehefa misokafina hoe misy gasy mahalala ny tokony atao mombany hatramin'izay zany tsika misambosambola amin'ino moa ty za amin'ny resabe fotsiny fa zao tsika afaka misambola satria 26 milliards de dollars tsy miroro fotsiny tsy tenenina serita base tuliard tsy tenenina QMM tsy tenenina chroma zany rehetrarehetra zany tombotsoana bourgean sy ny karana zany ny ravo satria 874 milliards ariary isa-taona ny laniny jirama mahatonga atsika bokany subvent le volatrosaina amin'ny banque mondiale isa-taona tsara ho marina aloha fa olona samy akaiky ny mpitondra ankehitriny avokoa na ny ministry ny serasera teo aloha Henri Laurent Rajason izay nampidirina amponja na isareraka izay no zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny dia ho gaga ve isika raha ny vahoaka no mitsongoloka amin'ny fiakarany vidim-piainana fa ny mpitondra migalabona sy miadampinaritra ka tsy misy irarahiny ny fahoriana mahazo ny isan-tokantrano izany dia mampamitra-panontaniana hoe tena ny mahasoan'ny vahoaka ve no ny adivan'ny mpitondra mafy io fahefana izay nampindramin'ny vahoaka azy io inona moa no tsy miakabidy eto amintsika kehitriny ny vary ny menaka ny arina fandrehatra saingy tsy hita izay tena paikady matotra apetraky ny mpitondra io momba izany raha ny fanenjehan'izao fitondrana izao ireo voalaza fa mpanao kolikoly nandritra ny fitondrana ny fandimby angamba dia niarahany rehetra nahita teto ny zavanitranga saingy ankehitriny na efa hita miariary toy ny vaiakandrina aza izany tsy misy ny fandraisana andraikitra fa vao maika aza omena toerana ambony isahana ny fiainam-bahoaka ireny ny olona ireny miray petsapetsa ve ka matahotra ny fanapotsaka ny marina ny samy ao andapa ny mahatonga izany ireo rehetra ireo no mahatonga ny hoe ny trosa ihany no eno ny vahoaka malagasy miditra aminy fa ny tena asa tao amin'ny trosa miditra io kosa tsy hita ny farany teo aza dia tsy tahotra tsenatra iany Rajoelina no laza fa tsy mbola nisy trosa be azo tahaka ny farany teo iny dia hoy nisy olombavambahoaka hoe io volabe indrindra azo hatramin'izay dia hoe zay nareo mandinika sa tsy mandinika azalaingena ny vahoaka jerejerevo ny azony tamin'ny président Ravalomanana ny euro zao mitotongany dia fitotongany euro va no ataonao kajy amin'ny ohatrina ny ariary tamin'ny andron'ny Ravalomanana ny euro dia ohatrina ny euro amin'izao mitangana foafiry dia ataovy ny fampitany miampy ny fitangany fidim-piainana amin'izao fotoana izao dia tsy haiko nareo na hoe tena nareo mihitsy tsy mahay na olona tsy nianatra na nareo ny tena navendrana sy dondrana na tianareo laingena sy ampantona ny vahoaka malagasy marina mihitsy izay voalazana izay
mba ohatrinona moa ny sandam-bola tamin'ireo mpitondra ny fandimby ary nanahoana ny fiainan'ny vahoaka malagasy tamin'izany. Mibontsina ny vola azo satria ambany ny sandany ariary. Matoy ity fitondrana ity nomena trosa-betsaka toy izany dia fantatry ny mpamatsy vola fa rendrika ny firenena ary sahirana ny vahoaka malagasy. Ny tokantrano mandroso mantsy tsy hindram-bola izany, ary raha voky ny ankizy ao anatin'ny tokantrano iray tsy hindram-bola sy hitrosa mihitsy ny ray aman-dreniny. Tokony homenatra aza ny mpitondra fa tsy araky ny nolazaina hoe ampindram-bola ny firenena, fa boka nitrosa indray ny firenena rehefa izy no tonga teo amin'ny fitondrana. Saingy tsy antenaina amin'izao fitondrana izao moa ny ilazany marina amin'ny vahoaka izany satria efa talenta hatrany amin'ny tetezamita ny famitam-bahoaka. Vola natokana ho an'ny vahoaka malagasy tamin'ny ady amin'ny Covid-19 ny tsaboana olona manokana nomena ny komina Antananarivo renivohitra ny ampahany mba anaovana parka botanika. Izany ve no lahara-pahamehana dia hoy hatrany ny solombavam-bahoaka hoe trosa zay nampindramina-tsika zay misy zanabola zay atao zay alohantsika dia tsy nisy niteraka zavatso teto amin'ny vahoaka malagasy le izy. Na ny fanena malagasy tsy tia lalantsony hoe firy milliard d'euro na firy million de dollars io na firy io. Ny zava-dehibe aminy dia hoe inona amin'izay le zavatra tena hoe mipaika amin'ny vantana amin'nisy ambaravarana isa tokantrano ny anaty vilany. Zay zao no mamaika ny olona ao anatin'izay fa za hoe rebirebena ny vahoaka ao anatin'izay rehetra. Ary io dia financement avy amin'ny bailleur io nizaniza zany teo dia nahazo an'io daholo, fa ny tena hoe asan'ny solombavam-bahoaka dia manara-maso akaiky an'ny fampiarana an'io mba tsy andehany amin'ny zavatra hafa le izy. Ohatra ny hoe Covid zao tamin'le teo nisy fanampiana azo na famindramam-bola azo dia zavatra hafa ny nanaovana azy ary tsy mazava tsisy mangarahara ny fitatanana an'izany. Fa sao say dia tena nara-maso akaiky ary dradradradrainy raha mandeha tsy tokony izy le io zavatra io. Hatreto aloha dia zava-dehibe ny fisian'ny antoko-mpanohitra izay tarihy ny filomarika Ravalomanana mamotsipotsitra ny marina sy ny tsy mety rehetra ataon'izao fitondrana izao. Sofa mbola mijoro izy ireo ho an'ny tanindrazana. Raha ny zava-mitranga eto tsy fantatry ny vahoaka mantsy dia tsy hahintsony ny hafarany ity firenena ity. Ny madinika ihany no iaran-dalàna ka na manao na tsy manao dia any ambany antsinanana avy hatrany hoy ny fomba fitenin-jatovo ankehitriny izay. Fa ny samy ao andapa na efa hitam-poko hitam-pirenena izao aza dia vao mainka omena toerana tsara. Aiza izao ireo fiara tsy mataho-dalana no lazaina fa novidina nandritra ny ady amin'ny Covid-19 sa efa lany voalavo araka ny fomba fitenenana izay? Dia mbola antenaina ve ny sy ny fampandrosoana amina mpitondra tahaka izany? Akotsina neny tao anatin'ny rotona sy tapany izay efa lany ny kary dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa ahoana marina e? Ahoana marina e?